Nangataka tso-drano tamin'ny ankolafy Zafy Rtoa Ravololomanana Lalatiana ary nanapa-kevitra kosa ny hanohy ny tolona ho amin'ny fanovana amin'ny fomba hitany fa mahamety izany. Nisy nivalan-dresaka ho an'ny mpanao gazety na fananao fanambarana mikasika izany fanapa-kevitra izany io tolaka andrio tetsy amin'ny trano fonenany tetsy Ivandry ndeha ho arahantsika ny fanazavany eo ambony micro ny lova ramanantso sary ny mamy rasoana ivo kosa. Mba ho fahamarinana sy ataoko hoe honnêteté intellectuelle manomboka masinandro androany dia tsy afaka hiteny intsony amin'ny anarany ankolafy Zafy na koa mpitondra teny ny ray aman-dreny izay ajaiko sy lolo afaka atako ny loha ny président Albert Zafy. Na zany aza nefa tsara ho marihana aty am-piandohana fa ny hevitra nambarako androany dia ny fampiarako sy ny fampitiniako taminy ary nahazahoako malalaka ny fampahirezany sy ny tso-dranony. Marina tokoa fa ny tolona nirahana tamin'ny président Zafy dia foto-kevitra mafonja be voninahitra ary masina ho an'ny tanindrazana. Marihiko ny demokrasia satria izy dia fantatritsika fa rainy ny demokrasia ny fampihavanam-pirenena tena izy fa tsy amin'ny endriny misy amin'izao fotoana izao ary koa ny fandaminana ny firenena amin'ny alalan'ny fanovana ny rafitra ary amelana ny malagasy safidy malalaka izay lalam-panorenana tiany hanorenana sy maresy lahatra azy hanorenana ny repoblika hitany ny tsirairay avy ny anjara masoandrony. Zany ny tolona be voninahitra ny rahako tamin'ny président Zafy akasitrahako ary ajaiko tanteraka ny fijoroany io ray aman-dreny io amin'izany hevitra masina ho an'ny tanindrazana izany. Manoloana ny zava-misy ankehitriny anefa dia mahatompona andraikitra ny tena dia tsy afaka hitaza-potsiny. Mandeha ny fifidianana izay veriny rehetra ho vahaolana ivoahantsika amin'izao krizy izao na dia tsy le fifidianana nandrasana aza no andeha amin'ny 25 ny volana oktobra dia mihevitra amin'ny mahatompona andraikitra amin'ny maharenim-pianakaviana indrindrindrindra amin'ny fahitana ny zava-misy aty amin'ny fiarahamonina ankehitriny fa manomboka amin'izao fampelezan-kevitra izao ny tokony hanomboka ny fanovana ny fomba mampanao politika. Zany hoe tsy ho sanatria vidina na sandaina ny safidy ny malagasy.